Fahamerapaatsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinainy sika amin'ity araka misy ity misaotra an'Andriamanitra trano sika fa mbola mery atsika rehefa atsika ny mijoro eo amin'ny manjakariva na dia mandalo ady sarotra aza. Landerantsika ny mofinainany io dia vavaksika. Ireo Andriamanitra eo misaotra anao izay efa natsoanao indray eo aminao eto izay iray eo iain'ny teninao ko amin'ny sahampona tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao fanabeazana ambony indrindra. Alaina amin'ny ohabolany toko 7:7 manao hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Amen. Ny fahatahorana an' Jehovah ny fiandoham-pahendrena ary ny olona manaiky ho volavolainy sy ho tefaina araka ny endrik'Andriamanitra, izany ny mendrika indrindra amin'ny asa tanan'Andriamanitra. Ny fahalalana ny fahamasinana avy amin'ny fanandramana iainana amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ho an'ny fanomponan'Andriamanitra isan'andro, dia izany no miantoka ny fanabeazana ambony indrindra ho an'ny saina sy ny fanahy ary ny tena. Rehefa miezaka ny fo marina manko tsika mikatsaka fahendrena ka manao izay fara-fahaizantsika ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny hanampiany namantsika, dia omen'Andriamanitra antsika ny heriny. Avy amin'Andriamanitra avokoa ireny fahaizany ireny fa tsy avy amintsika. Taletra nomen'Andriamanitra mba ampiasaintsika ho fanompona azy, izany no tokony andraisantsika an'izany. Ny saina sy ny fahaizana nomeny lanitra azy dia tokony ho raisina ihany koa fa ny fanambony kokoa mifehy tena. Mila lefitra eo ambanin'ny fifehezan'ny eritreritra sy ny faharisin-dahatra ara-panahy, ny fironana sy ny filana ao anatintsika. Tsy mba mampitotongana an'izay mandray azy velivelo ny fivavahan'i Jesosy Kristy, na mahatonga azy ho ratsy, na enjam-piteny, na tsy mahalala fomba, na hanandrantena, na mora tezitra, na mafy fa mifanohitra amin'izany azy. Mahatonga olona hanana fironana tsara izany, manamasina ny fanadalanjan'ny saina ary manadio sy manao izay mahamendrika ny fieritreretana amin'ny famambona azy ho an'i Jesosy Kristy. Ambony lavitra noho izay mety heveran'ny olona azy ny idelin'Andriamanitra ho an'ny zanany. Nomen'ilay Andriamanitra velona ao amin'ny lalàny ny fahanehoana mazava ny toetrany, dia Jesosy no mpampianatra lehibe indrindra ary tsy misy toa azy eran'izao tontolo izao. Ary inona no fenitra natao tratrarany izay rehetra mino azy? Dia izao, aoka ho tanteraka ianareo izy toy ny fahatanterahany ianareo izany an-danitra. Ny toetra tahaka ny an'i Kristy, izany no idealin'ny toetra kristianina. Misy lalana mitondra ho amin'ny fandrosoana tsy mitsahatra misokatra eo anoloantsika. Manatanjona sy fenitra ho tratrarina isika, dia izay tsara sy madio sy mendrika ary ambony. Aoka hisy ezaka mitohy sy maharitra androsoana ho amin'ny fahatanterahany toetra, ary izao ny aza adino, ny fanahy masina dia vonona tokoa hamolavola anao. Vavakisika, saotra anao izay iray tsara indrindra ny amin'izany teninao izany. Tianay tokoa mba hanana ny fangatahana tahaka ny fangatahan'ny mpanomponao izay, dia tsy hangataka ny amin'izao zavatra mora aloha izao, fa hangataka ny fahendrena izay avy aminao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.